Isaorantsika manokana ny Papa Ray Masina François noho ny fitiavana manokany an'ity nosy malalantsika ity. Naseho nombenombeny ny faniriny hamangy any Madagasikara. Arahana mangy azy ny bureau ny fivondronam-beny eveka tamin'ny volana febroary tamin'ny taondasa ka nangataka taminy ny hamangena ny Madagasikara dia tsy nisalasala izy nilaza hoe ho avy aho. Ankehitriny mivoaka amin'ny fomba ofisialy ny daty hamangen'ny Papa antsika rehefa natao ny dingana rehetra nanomanana sy nandaminana an'izany ka dia isaorantsika Andriamanitra. Misaotra ny Papa Ray Masina fa faly isika handray azy. Isaorana manokana koa ianao son excellence Monseigneur Lénonce Apostolique tamin'ny fandaminana. Isaorana ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nanasa ny Papa Ray Masina ho tonga ty hamangentsika ary vonina ny handray azy. Zava-dehibe tokoa ho an'ny Eglizy eto Madagasikara ary ho an'ny firenena manontolo izao famangen'ny Papa François ho antsika izao. Andraindraina fa hitondra aina vaovao ho an'ny finoana sy hamelona fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy manontolo. Mifanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny fahatelopolo taona namangen'ny Papa John Paul faharoa ny firenentsika satria ny 8 avril ka hatramin'ny voalohan'ny volana May 7 tokoa no namangentsika teto Madagasikara ny Papa John Paul faharoa izay efa lasa olo-masina ankehitriny ary inoana marimarina fa mivavaka ho antsika. Ankoatr'izay dia misy fankalazana maromaro anamarika ny fiainan'ny Eglizy eto Madagasikara sy ireo fikambanan'relijozy sasantsasany amin'ity taona ity ka mifanojo indrindra amin'izao fa mangen'ny Papa Ray Masina antsika izao. Ny diocèse-ny Morondava dia ankalaza ny fahazato taona nanaovana batemo voalohany tao amin'ny faritry ny diocèse izay manambara ny nidiran'ny finoana katolika tao amin'izany faritra izany. Tsaroantsika angamba fa ny 7 Jona 2015 no nambaran'ny Papa Benoît XII ny naholon-tsambatra an'ny frère Raphaël Louis Rafringa. Feno 10 taona amin'ity taona ity izany. Tao amin'ny fikambanan'ny frère des écoles chrétiennes moa no nisy an'ny frère Raphaël Louis Rafringa. Ary io fikambanana io dia mankalaza ny 700 taona nahafatesany olo-masina mpanorina azy dia i Masinda Jean-Baptiste de la Salle. Asongadiny amin'izany fankalazana izany ny lanja ny fagnabeazany ao amin'ny sekoly katolika zay ny matematesany ty olo-masina mpanorina ity. Fantansika ihany koa ny anjara toeran'ny sekoly katolika eto amin'ity nosintsika ity. Anamarika ny 15 taona nahatonga azy ho province maleo tena koa ny fikambanan'ny Jesoa zay fantansika amin'ny fiantsona hoe Jésuita amin'ity taona ity. Ny Jésuita zay azo lazaina fa anisan'ireo fikambanana mpamakilay tamin'ny fitoriana ny vaovao mafaly sy ny fananganana ny fiangonana teto amin'ny nosintsika, indrindrandrindra taty amin'ny faritra afovoan-tany sy atsimon'ny nosy. Ary mbola mandray anjara mavitrika ankehitriny amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny sehatra maro samihafa. Ny Papa François rahateo koa moa dia
fantatsika fa ao anatin'ny fikambanany Jesoa. Intsika mbavakary mba ho tonga soa mantsara eto amintsika ny Papa Ray Masina ary hitondra aim-baovao ho antsikany ny afatra entiny ka namafy ny ezaka ataontsika hampanjaka ny fahamarinana zay antoky ny fandriam-pahalemana. Misaotra antsika mianakavy.